lalam-piofanana paramédicaux dia anisan'ny lalam-piofanana niroborobo tokoa teto Madagasikara tato anatin'ny taona vitsivitsy. Raha ho anay eto amin'ny Université privée de Madagascar manokana dia 20 taona zao no nisikafan'ny lalam-piofanana paramédicaux teto aminay. Lalam-piofanana paramédicaux izay ahitana parcours anankiroa raha ho an'ny eto amin'ny prime dia ny infirmier généraliste sy ny sage-femme. 3 taona fa aretan'ny sampam-pianarana eto amin'ny prime ho amin'ny safidy filière paramédicaux. Ho an'ny sage-femme raha ho eto Madagasikara dia mbola vehivavy ny ankamaroany misafidy an'io filière io, fa kosa eto amin'ny prime dia misy ny maïoticien ary izay io prime dia mandray izay lehilahy misafidy an'io sampam-piofanana sage-femme io. Rehefa vita ny 3 taona fampiofanana sy fianaran'ny mpianatra anankiray dia afaka manokatra cabinet d'accouchement izy. Ao aorian'izay 3 taona izay dia afaka miasa any amin'ny sehatra ny fanjakana amin'ny alalan'ny recrutement izay lancen'ny ministère en santé. Eo ihany koa afaka miasa any amin'ireny privé toy ny clinique na eto Antananarivo na ny Afatra manerana Madagasikara. Raha misafidy kosa ny lalam-piofanana ho infirmier zany ianao dia maro ny karazakasa afaka miandry anao. Anisan'izany ny fidirana ho mpiasam-panjakana rehefa misy ny recrutement na ny concours mpanjakana. Ankoatran'izay dia afaka miasa eny anivon'ireo clinique privé ianao, afaka manokatra ny cabinet de soins ianao, afaka tonga ho ambulancier ianao, afaka ihany koa ianao manao an'ireny karazana soins domicile ireny ary ihany koa ny assistance na personne âgée. Ankoatran'ny fanaovana ny stage koa dia ety amin'ny sekoly dia misy ny fanaovana ny pratique izay hoe misy ny laboratoire de compétences moa zany dia misy an'ireo karazana mpampianatra manoro an'ireo ankizy ny fanaovana an'ireo asa aty ampianarana aloha mialohan'ny anaovan'izany anivon'ny hôpitaly. Tsara ny manamarika fa efa manana ny habilitation avy amin'ny ministère ny enseignement supérieur ary manana équivalence amin'ny fonction publique. Noho izany ireo mpianatra ao aorian'ny fahazahoan'ny mari-pahaizana bac plus 3 en infirmier généraliste na bac plus 3 en sage-femme eto amin'ny UPRIM dia azon'izy ireo atao tsara ny miditra avy hatrany eny amin'ny sehatry ny asa. Zahay eto amin'ny Université privée de Madagascar ihany koa dia miezaka manatsara sy mampiroborobo hatrany an'izany lalam-piofanana paramédicaux izany amin'ny alalan'ny insertion d'emploi ho an'ireo mpianatra mivoaka ato aminay. Investissez dans une valeur sûre, choisissez UPRIM.